Tonga soa atao amin'ny fandarana Jeanne Forest Santé Canada indray ianao. Maromaro ny lohahevitra izay ho fakafakaintsika an'io zany dia ny famerenana ny Ilse Parsa, ny troisième mandat ny filohan'ny République ary ny fanampoizinana ara-tsakafo. Nalaza dia nalaza tokoa ireo karazam-baovao tao Madagasikara zany tamin'iny herinandro lasa teo iny. Ny famerenana ny Ilse Parsa dia ireo délégation avy tao amin'ny gouvernement izany no nandeha nitaky ny hamerenana ny Ilse Parsa amin'ny malagasy. Ilay terme hoe mitaky ny hamerenana ve no tena hoe nibahana tao anatin'ireo ny sain'ireo délégation sa ny hoe fiaraha-miasa eo mantsy zany dia efa misy karazana hevitra tsy mitovy ary objectif izay majavojavo satria raha vao angataka zavatra ianao, raha vao misy ny zavatra eritreretinao ho azo dia tsy maintsy mazava tsara aloha zany hoe inona ilay zavatra tianao ho azo. Satria mantsy raha vao misalasala ianao zany ny angataka zavatra iray, indrindrandrindra hoe zavatra efa anao no angatahanao resahanao amin'ilay olona izay mibodo azy hoe averenao ty amiko ilay fananako. Raha vao misy zany ny fisalasalana avy any aminao dia mazava ho azy fa ahodikodin'ilay olona mibodo ny fanananao ny zavatra izay angatahanao. Satria mila tetsaina déterminé ny zavatra ohatraohatran'izany ary mila ihany koa stratégie avy aminao izay mangataka zavatra iray. Voalohany indrindra aloha dia ny hoe inona ny stratégie hoentinao zany angataka an'io. Satria démonstration de force ny misy, relation de force, relation de pouvoir ny misy amin'io zavatra anankiray io.